Trany tafahoana amitsika indray amty androndroany itya amin'ny alalan'ny tambazotra tahak'izao a na ho an'ny mpanaraka Facebook page Pasteur Tovo page mana isan'andro na ny mpanaraka ihany koa ny chaîne YouTube izany manonona ny fiadanan'ny tompo a amitsika tsirairay avy ifampizara afatra fohy indray sika amty androan'io itya tonga de ho jerentsika ny oabolana faefatra andiny fa roapolo vakiko aminaran Jesosy anaka tandremo ny teniko atonglano ny sofinao yaino ny filazako azavela iala eo imasonao izy fa raketo ao aponao fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra eny ary androantsika ifampizara kely ny fomba izay tokony ho ataotsika rehefa iainon'ny tompo isika amin'ny alalan'ny toroteny averiko rehefa iain'ny tompo isika amin'ny alalan'ny toroteny satria fomba maro no afahan'ny tompo miresaka amitsika anisa zany ny toroteny ny zavatra izay olana ao anatina tontolo na fanimpona de efa mipetraka ho fahazarana loatra any anatitsika ny fomba fanao rehetrarehetra any am-piangonana sy any amin'ny toerana ivavahana any dia lasa ohatrany hoe efa tsy anjery efa routine hoy ny fomba fiteny de lasa tsy tafapetraka intsony araka ny tokony ho izy eto zao ny oabolana faefatra de ny faharoa amby roapolo de milaza hoe ny tenin'Andriamanitra dia tokony hitondra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra ity mora ny tena marina de tenin'ny Solomona no nambarany tamin'io resak'io fa azotsika raisina foana zany ho amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra indray dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny ainy ho an'ilay am mitondra zavatra any amin'ny amanao any mampatonga anao atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainona ny teniny zao nefa raha lasa nabava zavatra mitranga ao anatina tontolo fanimpona zay misy atsika isika dia mahalana be no tanteraka ao anatin'ny tontolo mpiainantsika io teny io hoe aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny aina rehetrarehetra matetika vitsy raha miaino afatra isika zato isa ohatra mandritry ny taona dia vitsy am'ireo zato isa ireo ihany no tafapetraka sy mirakitra ao anatitsika zao nambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintana voalohany toko 7 any raha tsy diso ako hoe ianareo ozy izy ny epistilinay voasoratra ao amponay tsy amin'ny ranomainty fa amin'ny fana de le zavatra mitranga zany de zao hoe ny zavatra enon'ny sofintsika be deaibe fa vitsy am'ireny any ny voasoratra ao anatitsika ny antony de tsotra satria misy lalana fandehana misy circuit ilay teny izay tsy manaraka araka ny tokony ho izy de tsy tonga eo amin'ilay tanjona tokony isiny ohatr'izao zao le izy tsipontsika tsikelikely anaka ozy izy tandremo ny teniko zay zany dingana voalohany tokony iainatsika faharoa atonglano ny sofinao iain'ny filazako fahatelo azavela iala eo imasonao izy faefatra raketo aponao fa aina ho an'ny mahazo azy izy io tenin'Andriamanitra io zany rehefa Andriamanitra miresaka amitsika de tokony hitondra aina ho an'ny fiainatsika le izy tokony hitondra famelombelomana ho atsika le izy tokony ampatonga atsika atsapa ny herin'Andriamanitra miasa ny anatitsika la izy fa ny akamaroam-potoana ny anatina tontolo fanimpona izay arahantsika sy ataotsika any dia tsy tonga eo amin'ity dingana fahadimy ity le izy fa aty amin'ny voalohany sasany de vavery anjavona sasany faharoa sasany fahatelo sasany faefatra vitsy ihany ny teny izay tonga aty amin'ny fahadimy zao ary le zavatra zay ampianarin'ny teny izay vakitsika eto rehefa miaino ny toroteny ianao rehefa miaino ianao ny toroteny dia ny zava-dehibe indrindra nisy fotoantsika fampizara mikasika ny fifadikanina de hoy ako ny laza tamin'izay hoe ny fiomanana no manapaka ny 50 isanjato ny zavatra izay ho tanterahana sy ho atao zany hoe zava-dehibe indrindra ny fiomanana tak'izay ihany koa rehefa iaino ny tenin'Andriamanitra rehefa iaino an'Andriamanitra miresaka amitsika isika dia aza atao tsinotsinona ny fiomanana fa rehefa tsy tafahomana ny any anatinao any dia mora mivembena ianao mora mitodika avy mora mitodika avanana jereo tsara zao any anatina tontolona fiangonana any fa rehefa iaino toroteny matetika dia misy zavatra manelingelina be deaibe mandeha eo le toroteny vo manomboka vita vaky teny nomboka itory am'izay nomboka iaino am'izay
dia eo de fa misy zavatra be de be izay manelingelona ny fifantohana misy zazakely mitomany atsy ohatra de fa any mitodika any sady jery fa maninona ary misy azany atondray misy anankiray indray misy akizikely mihinakanina indray mampaneny fonina bombosy fonina biscuit de andray aloha mitodika de le saina tsy ao mihitsy tsy tafafantoka mihitsy fa lozana tafotohina mihitsy sy tafotohina am'roa fa tsy tafafantoka ao am'le fanambarana nefa zao le lazainy Solomona hoe anaka tandremo io teniko io atonga lany ny sofinao zany mitandrina zany de zao tena mifantoka tanteraka eo amin'ny fanambarana tsy maninona na misy manelingelona tsy maninona na misy maninona tsy maninona na misy maninona exercice zany fa nazara-panaza ny zavatra zany hoe tena zay ny ilana an'le vavaka zay ny teneniko hoe misy préparation misy fiomanana miainga any an-trano ianao de fa tokony hiomana any atao fosaina fanahanao zandro any iteran'ny tompo a zandro any iainy fanambarana zandro any tena ifandray amin'Andriamanitra tsy jorojoro fotsiny ny aleako any tsy hirahira fatany ny aleako any be de be ny olona makany am-piangonana jorojoro eo fotsiny de miandry atongavan'le zavatra zay andrasany ne sasany hira ny andrasany ne sasany toroteny no andrasany ne sasany mety zavatra hafa no andrasany tsy fantatro fa de miandry eo fotsiny a dia rehefa tonga le fotoana koatra n'lay andrasany zany de ohatran'ny varimbarina miodikodina eo foana tsy zany ny fomba fanompona an'Andriamanitra fa ny fomba fanompona an'Andriamanitra de enao mila mametraka tomba-bidy enao mila mametraka tomba-bidy ty fonao ty mila vonona ary mila ampivononina mihitsy ny any anatinao hoe za iaino ny tompo de avy eo am'izay ianao manomboka am'resaka iresana mihitsy ty atao anaty ity hoe ho tandremako zao le fanambarana hoe anaka tandremo ny teniko ny dika zany tandremo zany a mifantotanteraka am'ilay fanambarako ho tandremako mihitsy rehefa miaino ny teny io a tena hitandrina mihitsy a tena iaino amin'ny antsipriany mihitsy a tsy avelako isy an'elingelona zany ny saiko tsy avelako isy an'elingelona ny masoko tsy avelako isy an'elingelona ny sofiko fa na misy fotoana ary a mety taitra kely tafatodika kely tena averiko mihitsy ny ao anatiko tao ao hoe iaino ny tompo isika tsika ny trano any zao misy zavatra mitranga tahaka izany hoe rehefa mandeha ohatra zao ny afatra tahaka izao de mety misy sasany sady mamafatrano ihany no mandefa le zavatra de le saina mizara roa satria le fotoana zany enjikenjehana na tsy fantatro zay zavatra anton'le izy a fa de misabaka le saina sady te hiaino an'ity ihany a le fiainona koa moa zany anisany ihany koa hoe mba anina fialatsiny koa anatin'le izy hoe tena za miaino foana ka za manaraka foana ka ny fahafatrano ihany koa tsy foy ny sasany sady miaino ihany no agorisa ihany ny fil d'actualité na sady miaino ihany manita zavatra hafa tao za tena te ilaza amintsika androany a fara zay ny fomba ataotsika de atsotateraka amintsika mihitsy nyty resaky ty hoe hitondra aina ho an'ny mahazo azy izy zany gne mampatonga raha lasaina bava hoe mpivavaka fa mbola mikorotana amboariko kely mihitsy ny aran'le fomba fiteny hoe mpivavaka fa ataoko mihitsy hoe olona tena nateraky indray olona tena ao amin'ny Kristy fa mbola mikorotana rehefa tonga ny problema mbola alay-panahy ihany rehefa tonga ny fakapanahy mbola mitady anao tao foana ihany amin'ny fotoana sasany rehefa very hevitra satria maninona lay teny tsy notandremana lay sofina tsy natongilana iaino ny filazan'Andriamanitra lay iteny izay efa zara ray eno sisa dia mbola avela ialo eo imaso ary tsy voarakitra ao am-po normal labera tsy mitondra aina ho an'izay mahazo azy a ary tsy mitondra famelombelomana ho an'ny aina rehetrarehetra za te ilaza aminao androany hoe raha tianao ny androso raha tianao isy vokatra ny fandanimpotoana raha tianao isy vokatra ny zavatra izay ataonao ny tontolo mpanompoana zay ataonao asio lanjany zany zavatra zany tandremo ny fanompona an'Andriamanitra mametra tomba-bidy ny zavatra zay atao rehefa iaino afatra tahaka zao ianao ka ny langazinao na ny fomba fiteninao de tena miaiky mihitsy hoe andeha iaino tenin'Andriamanitra apetrao ny ambiny rehetrarehetra ajanony ny ambiny rehetra de tena mifantotanteraka mihitsy raha ohatra telefônina zao ny enonao zao afatra zao apetrao ny ambiny rehetrarehetra mipetraha eo ambony fandrina na mipetraha eo ambony seza mifanto afary mihitsy ny ankizy raha misy manana azo atao pôzy zao afatra zao fa za tena manasanao mihitsy mametra tomba-bidy
mametra tombambidy mba eritrereto ange zany zavatra zany hoe hitokana ivavaka ianao de anao pôzy an'le jesosy pôzy kely alova ananakely atompo ananakely aloha de zao de iverina ndray a rehefa aveo inona fifatoana azonao am'zany de normal be raha lasanabavy raha tsy mitondra aina ho an'lay mahazo azy izy ary fa melombelomana ho an'ny nofony rehetra fa tsy mijanona eo am'le hoe anaka tandreminy tenika be debe le teny be debe le afatra zay enony sofina be debe le zavatra zay angonina fa tsy araky ny tokony ho izy no iasan'le izy ianao zao rehefa mihina-kanina rehefa misakafo ianao ka mihinana nefa tsy voalevona araky ny tokony ho izy de ina ny zavatra mitranga vo maika le izy tsy mampahazo aina anao vo maika ianao mety mandoa vo maika ianao mety marary kibo vo maika ianao mety marary andoha sy sisa rehetrarehetra nefa le sakafo dia nohanina mba hazona aina mba hazona fafinaretana sy sisa rehetra fa nony amin'ny tsy fanaovana le izy araka any tokony ho izy dia tsy mitondra soa na inona izany zany gne marina na ao anatin'ny tontolo mpiainantsika andavanandro ary voalazany manampahaizana fa ny mampatonga ny sakafo isy fetraikany tsara amin'ny vatantenan'olombelona de rehefa mifantoka tsara eo amin'ny fihinanana ny saitsika rehefa mihinan-kanina ianao zany ka misy olona zao mihinan-kanina de tsy mety ngeza mihitsy tsy mety mahazo aina satria manino mihinan-kanina izy a sady ny sainy rehetrarehetra ohatra fantoko eo amin'ny telefona ihany ny sainy rehetra ohatra fantoko eo amin'ny tele ihany mandritra ny sakafo hoanina ohatra miresaka ny atao raharaha za manana namana zay tena zany mihitsy miara misakafo eo zay miresaka atsasakatiny paster atsasakatiny izy eo de za sady mihinana moa zany miaino azy ihany iazy tsy hoaniny mihitsy ny tapitra ny atsasakadiny hoaniny 10 minitra io sakafo io ataony aingana be vita inona ny aina hiditra aminao am'zany de takizay ihany koa mametra ianao tombambidy amin'ny fiainona mametra ianao tombambidy amin'ny fiainona de ho tanteraka aminao ty zavatra ty hoe aina ho an'zay mahazo azy zao ihany koa le fanambarana hoe tandremo ny teniko a zay zany aloha le tandremo a zay ihany koa le atonga lany ny sofinao iain'ny filazako aza vela isa ny elingelinanao zany ary ny fahatelo ao anatin'le teboka aza vela ialy eo imasonao izy inona moa no dikan'zany zavatra zany atao hoe méditation de la parole zany hoe misaintsaina mandraka ariva ny atao hoe tenin'Andriamanitra de ilay teny izay nambaran'Andriamanitra taminao tsy voatery ilay loha hevitra tsy voatery ilay loha hevitra fa ianao mila mafantatra ary mila mahay miaino efa nisy afatra fampiresantsika mikasika an'izay hoe miaino ny feoany miondriko miaino ny feoko le ianao mila mafantatra hoe zay le fanambaran'Andriamanitra ho ah zay le resaka izay tia no resahanao a io fanambaran'Andriamanitra io a mety amin'ny alalan'ny toriteny tahaka zao mety amin'ny alalan'ny vaky baiboly mety amin'ny alalan'ny tenen'ny olona fa tsy hoe tonga de ina moa ty zay rehetrarehetra eno eo de ino no atao an'le le hoe aza vely ialy eo imasonao fa ianao mila mafantatra mihitsiny hoe zay ny anjara ho azy zay tokany zay fehezateny ray zay fehezateny anankitelo zay fehezateny 5 zay alavana zay toriteny zay portion ampahany 30 segonda na 2 minitra izay ny anjarako zay de zao ny fanambaran'lay teny hoe aza vela ialy eo imasonao izy fa raketo amponao ina ny dikan'zany tsakotsakoy foana izy saintsaino ozy izy fanambaran'ny testamenta taloha ny bokyny Josoa toko voalohany ihany raha tsy diso hoe aza vela ialy eo imasonao ty boky ny lalàna ity ozy izy fa saintsaina na andro na alina zay ny atao hoe méditation fisaintsaina na fifantohana ny amin'ny fanambarana rehefa saintsainao io de miasa ao anatinao rehefa miasa ao anatinao io a de ozy izy am'izay le fanambarana eo amin'ny farany hoe aina ho an'izay mahazo azy am'izay io ary famelomelomana ho an'ny ainy rehetra androany zany ty fampisarana izay omentsika de zao aoka mba tsy teny be debe ho angonina fotsiny ka etsika zao laharana fahenambempolo ao anatin'ny toriteny laharana fahenambempolo tsika zao amin'ny toriteny rehetrarehetra tsika laharana fa 7 de aoka mba tsy ho sifra fotsiny zany rehetrarehetra zany fa tao anatin'izay be dabe zay firy ny tafarakitra ao amponao firy ny voarakitra ao amponao firy ny tondra aina ao anao ary firy ny namelombelona anao tam'zany rehetrarehetra zany zay ndray fifampizarantsika aza vela andalo fotsiny ny afatra aza vela ho teny mandalo fotsiny a fa aoka ho tondra aina sy famelombelomana ho anao zany rehetra zany samy tahiny tompotsika amin'ny manaraka toy izao ndray veloma tompoko